Zanaka ny mpanompon'Andriamanitra marina. Toy izatsika, ho feno trano fitehirizana ka isy vokatra betsaka samy hafa karazana. Na ny ao an-tranony ao, tsisy zavatra mampahory azy. Ny biby fiompy moa eto no voaresaka hoe hiteraka arivo sy alin'alina. Fa ny fitahiana zany tena mirarakopana eo amin'ny zanak'Andriamanitra. Tahaka ny teneniny tam'le vehivavy manano tena nandray an'i Eli. Rehefa nanaiky ny natongavany Eli izy, nanaiky ny teniny Eli izy, hoe anamboary mofo na de efa hoe koba ray tanana sy menaka farany izay ampiasainy sisany eo. Fa rehefa nanaiky ny teniny mpanompon'Andriamanitra izy, rehefa nino ny fiasan'Andriamanitra tamin'ny fiainana izy, de voalaza fa tsy mety ritra. Tsy mety ritra ny koba ao am-bata ary tsy mety ritra koa ny diloilo. Ohatrana fitahiana omen'Andriamanitra amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Ahazaka be ny ombinay ary tsisy horava na ho lasa kobabo sady tsisy fitarainana ny an-dalambenay. Alleluia! Tsisy fitarainana ny an-dalambenay. Na mandalo ary zao rehetrarehetra zao, efa matoko fa Andriamanitra ny vato lampy marina. De efa matoko fa manana an'Andriamanitra mpiaro. Na tsisy horava ozy izy na ho lasa kobabo. Tena matoko tanteraka. Fa tena mpiaro ho Andriamanitra io. Mpiaro Andriamanitra. Eo amin'ny 15 hoe sambatra amin'ny firenena izay tahaka izany. Eny sambatra amin'ny firenena izay manana an Jehova ho Andriamanina. Fahasambarana. Mety misy zavatra manjoanao nefa tsy hitany mety ivelany zany hoe petraka ao aminao ihany le fedanana. Satria ianao efa manana an Jehova Andriamanitra. Efa fantatrao fa tsy tokony atahotra intsony. Matoko fotsiny. Raha ny zavatra nandalovako nahazo fanenjehana mafy aho. Tena nahazo fanenjehana mafy aho amin'ity fanomponan'Andriamanitra ity. Fa tena hoe matoko fotsiny dia aza matahotra. Fa nalalako ny tenin'Andriamanitra hoe misy ny fanoherana. Nalalako an'izay tenin'Andriamanitra izay. Vao maina prisika anao hoe androso aho satria tsy maintsy mety misy ny fanoherana eny an-dalana. Fa ny zanak'Andriamanitra dia mandroso. Ny persevere izy dia mandroso hatrany. Hiteo sambatra ozy izy ny firenena tahaka izany. Ny olona ety ivelany tsy mahita. Fa fantatro fotsiny hoe fantatro ny Jehova Andriamanitra. Tsy mamela an'azany izy. Mety ny olona manenjika. Raha ny exemple raisiko manokana angamba dia mampianatra sekoly alahady aho. Tsy efa ela be fa voaingana. 6 semaines zany zay satria 6 alahady aho zay no nandray ankizy. Dia misy an'le préparation na sekoly alahady. Misy préparation à Noël. Dia misy mpampianatra tamin'izavo hoe hampianatra an'le sekoly alahady. Misy mpampianatra sekoly alahady tena tao izy nanontaniako hoe ahoana ny fanaovana an'le izy satria ohatrany hoe azoko nefa rehefa tena androso ohatrany tsy haiko indray. Dia zay ny tenenana hoe atso izy mifanahy masina nampy anao. Zay fotsiny tenenana ary tena ndraisiko le teniny hoe iantso mifanahy masina nampy anahy. Ary rehefa azoko izay teny izay dia nisy fotoana ohatrany hoe manao préparation na fampianarana sekoly alahady niaraka tamin'ny olona io feto akaikinay any izy mipetraka manao préparation. Dia rehefa vita ny préparation nefa rehefa tonga ny lahady
dia tsy le préparation no ataonay fa zavatra hafa. Mariako fa io olona io tena manana document betsaka zahako arikaka. Tena mahavita s'investir izy zany amin'ny resaka zavatra momba an'Andriamanitra. Dia mahavita mi-imprimer zavatra maro be koa hoentina ny ankizy. Tsoroko fa za tsy mahavita an'izay mi-imprimer zay. Fa rehefa tonga zany le préparationko manokana, dia hoe andao tantara Davida na tantarany Joshua no atao arakarak'izay hoe tsy mbola nianaran'ny ankizy. Fa tena nanampy mifany masina. Fa nindry kely tao anatin'le izy. Rehefa hitan'le rahavavy io hoe nanontany anazy aho zany dia ohatrany hoe tsy mahay mihitsy ny fiheverany anahy. Fa rehefa niatrika ny zavatra nefa mahay ihany. Dia ohatrany ataony mihitsy izay eliminenana ao amin'le fampianarana sekoly alahady. Manembatsembana ny lalako izy zany. Dia nisy fotoana ohatrany hoe tsy niteny satria miara-mampianatra eo zay dia vao miteny dia ferme ta bouche ozy izy. Ohatrany hoe tsy tiany tsara zany le izy rehefa tena ao anatin'le izy marina ianao ka le izy tena tiako. Fivaliana ao anahy nanao an'le izy. Mety sahirana tamin'ny voalohany fa tsy midiko zany hoe tsy hay mihitsy aho. Fa za koa mba miezaka de mon côté aho. Dia efa hitana zany fa mahatafavoaka misy fotoana mampianatra rery amin'ny ankizy. Dia natsony taty an-trano aho. Dia ohatrany hoe zavatra contraire amin'ny any am-piangonana ny antsovany anahy. Any am-piangonana izy miteny amin'ny ankizy hoe soraty ao amin'ny fany hoe anampy anao za ohatrany atahoranao zany hoe alainao alaiko plasinao fa mifanampy. Dia zay tenenina rehetrarehetra dia ahitana olana daholo. Dia raha zay le hoe miara-mandeha miambina any am-piangonana dia lasa tsy te hiaraka amiko izy. Mandeha tongotra hono izy. Dia avy eo moa hitako hoe nitantara zavatra tany am-piangonana fa za tsy dia rarahana iny. Satria efa haiko le tenin'Andriamanitra hoe misy fanoherana amin'ity fanompony ity. Fa sambatra amin'ny firenena zay tahaka izany. Sambatra amin'ny firenena zay manana ny Jehovah Andriamanina. Na izy fanoherana ary. Za tsy voasakaka an'io rahavavy io. Tsy voasakaka an'io rahavavy io satria ny tanjoko dia hanompo an'Andriamanitra tokoa. Ny tanjoko dia hampianatra an'ireo ankizy ireo fa tsy hoe aka ny toerana. Anao ny endrika fanompoko io. Fa ho sambatra foantsika na inona fanoherana na inona endrika problème eo anoloantsika. Mitahantsika mpanompon'Andriamanitra mihitsy io Andriamanitra io. Faharoa koa namany mety lava fa mety andraisantsika zavatra ihany. Faharoa za mamafa trano mamafa fiangonana zany rehefa tonga ny torin'ny Saint-Denis. Dia teny soroko an'Andriamanitra hitanareo. Fantatra hoe noho nefa namafa n'io trano fiangonana io dia fantatra hoe misoa avalin'Andriamanitra amiko rehefa tonga rehefa mahavita an'le resaka famafana fiangonana, hitako be zany le différence-ny hoe tsy manao sy manao. Fa nisoroko an'Andriamanitra ny toe-poko hoe anao an'izy ho fitiavana an'Andriamanitra amin'ny voalohany fa tsy hoe filana zavatra. Tsy filana zavatra ny tomboako nanao an'izy fa fantatro fotsiny hoe misy zavatra. Manao soa anahy ny tany manokana Andriamanitra. Tsy izay evahako amin'ny olona fa tsy tovizako amin'ny olona tsotra izay tsy manao. Raha ny ao amin'ny anona angamba ny tena namarinako an'izay teny izay ao amin'ny tsy ohabolana fa mpitoro teny toko faharoa dia hitanareo amin'ny toko faha-enina amby roapolo ohatrany hoe lasa mivoaka kely fa ao anatiny ihany hoe sambatra ny firenena izay manana ny Jehovah Andriamanina. Vakiako le tenin'Andriamanitra amin'ny mpitoro teny faharoa toko faha-enina amby roapolo hoe fa ny olona izay ankasitrahan'Andriamanitra dia omeny
fanatanjahana sy fahalalana ary fifaliana. Fa mpanota kosa izy dia ampiasaina anangona ory mba hisomeny izay ankasitrahan'Andriamanitra. Halleluja. Rehefa manao izay ankasitrahan'Andriamanitra ianao, rehefa tena tsapana hoe mpanompon'Andriamanitra ianao, fa tena hitanao mihitsy hoe midina tao fisy eo aminao ny fahalalana, ny fahendrena, ny fifaliana. Mety mamantatra amin'ny fiangonana ianao fa fifaliana tena. Hipoka amin'ny fifaliana fa tsy hoe reraka kahoana ianao mamafatra amin'ny fiangonana. Satria mpompon'Andriamanitra ny atao. Eo ary ny teneny dia hoe mpanota hozy izy ampiasaina anangona sy amory mba hisomeny izay ankasitrahan'Andriamanitra. Ny mpanota zany dia atao anambona ny mpanompon'Andriamanitra. Ho fitahiana ny mpanompon'Andriamanitra reny olona mpanota reny. Izy misasatra makatso makaroa. Fa zany rehetra zany dia omeny mpanompony ihany ozy izy ny tenin'Andriamanitra. Dia mazototsika amin'ny fanompona. Arak'izay voalaza hoe azo ny mpanompon'Andriamanitra dia tena hipetraka ao amintsika tsirairay ilay fahasambarana ny tenenin'Andriamanitra eo amin'io salamy io. Voninahitra ho an'i Jesosy rery ihany fa azafady fa somary lava kely. Fa tena sambatra amin'ny firenena izay manana ny Jehovah ho Andriamanitra. Tsy ianao ihany ny sambatra fa manodidina anao sambatra. Rehefa sambatra manodidina anao, firenenao koa mitondra zavatra zany io resaka fanompona io e. Mitondra zavatsoa. Andriamanitra dia manisy soa izay rehetra tena mitady anazy. Tena mpanisy soa izy. Amen. Saotra ny tompo na vitan'izay dia amenany ravavy sy ny vy ny fitenenana. Ny asanao matahotra no tenenin'ny olona ary ny fahalebiazanao no lazaiko. Anonona ny fahatsiarovana ny haben'ny fahatsaranao izy sy iobo ny fahamarinanao. Mamindra fosiny antitra Jehovah. Maro-po sady be famindrapo izy. Manisy soa izao tontolo izao Jehovah ary ny fiantrany dia eny amin'ny asany rehetra. Jehovah mideranao ny asanao rehetra ary ny olonao masina misaotra anao. Amen. Maka an'ilay soramandry foana matetika fideranan'Andriamanitra mpanjaka be indrafo. Zany mihitsy. Nilaza ny voninahitra ny fiandriananao sy ny asanao magaga no saintsainiko. Ny asanao magaga no saintsainiko. Ohatrany hoe raha verina kely fotsiny ny chronomètre ny fiainantsika, manao retour vers le futur angamba amin'ny filazan'izany. Dia hoe taiza Jesosy ny nalainao a. Taiza ahoana ny endrika ny tsy fahatanterahana tetỳ amiko. Kanefa za dia nisafidianao. Mieritreritra ny zavatra nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanao fotsiny zany dia tena efa hoe asany mahagaga tokoa. Ny zavatra rehetra fa tsisy afa-ty amiko. Tsisy afa-ty amiko. Za dia tany Madagasikara olona protestanta. Ankehitriny nentin'Andriamanitra ao anatin'ny fiangonana evangelika. Ataoko hoe 4 ans teo any ny tena hoe nandray an'Andriamanitra ho tompo sy mpamonjika. Ary ohatrany hoe nitondrany anahy teto amin'ity la réunion ity dia namonjena anahy mihitsy. Fa vao za milaza anareo zao, saiko tsy tany Madagasikara fa tsy manana etaeta zany hody any Madagasikara. Ohatrany faharatsiana ny hitako amin'izany miverina any Madagasikara zany. Dia ohatr'izany hoe voninahitry ny fiandriananao tena hita azo tsapain-tanana raha za manokana hoe tena ahoana izany fahalebiazanao zany Andriamanitra. Ahoana ny asanao mahagaga nataonao tamin'ny fiainako sy ny ankohonao. Aoka tsisy adinotsika mihitsiny fa izy ny nanavitra antsika.
izy nanafaka antsika tao anaty fotaka. Rehefa mieritreritra an'le zanakadala, le hoe tonga indray ny namina azy, miteny indray ny hoe asio kapa ny tompony, ampiakanjony akanjo tsara indrindra izy, asio peratra ny tanany. Indray dia latsa-dranomaso mieritreritra an'izany fotsiny. Io tena Andriamanitra tsara, tena Andriamanitra lehibe, mahagaga io Andriamanitra io. Aoka izy tsy adinoina mihitsy. Eo amin'ny andininy fahaenina hoe ny herin'ny asanao matahotra no tenenin'ny olona, ary ny fahalebiazanao no lazaiko. Tena marina izany. Aoka hanana fatahorana an'Andriamanitra, ary tsika mihitsy nijoro vavolombelona amin'ny zavatra nataon'ny Tompo tamin'ny fiainantsika. Tsika tsy afaka hijoro vavolombelona ny zavatra tsy niainantsika. Mety afaka mitantara ny fijoroana vavolombelona ny hafintsika. Fa aoka tsika tsy ny atsapa hoe wow, ahoana izany fahalebiazanao izany Andriamanitra? Ianao le nanasitrana ny aretinay. Ianao le namonjy anay. Tena tamin'izay tonga teto La Réunion, tena hoe faran'izay ohatrany hoe nivoapiainanay izany tonga dia ohatrany hoe ambany tanteraka. Izay ny tenen'le vadiko tamin'izay vao hiala tany hoe mila miafy kely tsika, mila miafy kely tsika. Ary resaka assistante reny miainanay. Izay mivady mety nisy fotoana tsy nihinana, fa ny zanakay tsy tapaka mihitsy. Nambin'Andriamanitra, ary nateo ary ny resaka fahaseranana, ohatrany hoe nanilikilinyan'ny fianakaviananay. Ankehitriny izay afaka mirehare fa Jehova ny namonjy anay, Jehova ny nanavitra anay, Jehova ny nanafaka anay tamin'ny fahoriana rehetra nentinay taloha teo. Afaka mirehare an'izany izay. Anonona ny fahatserovana ny haben'ny fahatsaranao izy, sy ioby amin'ny fahamarinanao. Tena Andriamanitra marina io Andriamanitra tsika io. Marina amin'ny fitondrana. Indray mety hoe sahirana ianao tamin'izany, sahirana. Tena na fianakavianao ary tsy te hifandray aminao satria ianao sahirana. Fa lalana hitondrananao ho amin'ny voninahitr'Andriamanitra. Tena marina le hoe ao anatin'ny fahalemeko no fahalebiazan'Andriamanitra. Tena lehibe izy, efa fantany daholo amin'ny atsipriany hoe mandalo amin'ity fa za ihany manafaka anao ao. Fitezanantsika daholo ny zavatra rehetrarehetra mandalo amin'ny fiainana. Tena fitezanantsika itonga, fitezanantsika atoky an'Andriamanitra. Fa tena ampahitany anao izany hoe ahoana izany fahalebiazako izany. No izy ny nahatonga ny zavatra rehetra fa tsy izahay, tsy izy avy aminay. Izay ary gaga fotsiny rehefa aty aoriana hoe tsika moa dia efa niaina tamin'ireny. Fa tena fitondran'Andriamanitra ilay izy, ampahiratin'Andriamanitra anao mihitsy hoe eto nareo miaina amin'ny fahoriana, fa haiko manapaka anareo amin'io fahoriana io, eto indray nareo omeko asa. Matoko fotsiny. Mamindra fo sy miantra Jehova. Maro-po sady be famindram-po izy. Manisy soa izao tontolo izao Jehova, ary ny fiantrany dia eny amin'ny asany rehetra. Tantaran'i Jona angamba no raisiko tena mafehan'ireo andin-tsoratra masina anankiroa ireo. Jona 3 izay misy an'izy izay hoe fantatro izy Jona fa raha ianao dia Andriamanitra mpamindra fo ianao. Andriamanitra mpamindra fo ianao. Dia izany indrindra le Andriamanitra, satria raha nanome an-tanatanamanga izy hialokalofany Jona. Izy hoe tanatanamanga indray andro raha ve nalelovanao ry Jona, ka maika fa ny oloko rehetra ao Ninive. Tao
Niniva dia nisy 120,000 personnes. Fa tsy ny famindram-pon'Andriamanitra zany dia lehibe. Miahanao foana izy. Tena mamindra fo sy miantra izy. Raha misy tsy fahatanterahana, misy fahotana, izay mety mbola maneritery atsika no any. Aoka hibebaka. Aoka hiverina malaky amin'Andriamanitra satria izay fotsiny ny andrasana. Izay fotsiny ny andrasana. Raha ny tony natao Niniva dia ny rehefa nino anteny i Josoa izy hoe horingany ny Ninive ao anatin'ny 70 andro. No ny fahotana, miakatra ty any koza izy ny fahotan'ny olona. Dia nino ny tony natao Niniva ka nanao fifadikanana na mibiby fiompy any. Dia minotaka izay. Aza manafina ny fahotanao anatrehan'Andriamanitra. Fa tena fanatonanao mihitsy no endrasana. Fa afaka ataonao fotsiny hoe fona Jesosy aho. Verina aminao aho. Izay dia efa henony izay. Ary tena mamindra fo izy. Manisy soa izao tontolo izao Jehovah. Ary ny fiantrano dia eny amin'ny asany rehetra. Eny amin'ny asany rehetra tokoa dia mamindra fo izy. Tena sitrany ny haverin'ny ratsy fanahy. Sitrany ny haverin'ny ratsy fanahy. Ary izany no tokony andehanantsika, anangonantsika hery tsara mihitsy amin'ny fitoriana filazantsara. Satria tsika ilay mpiara-miombona amiko aminy. Izay asa ataoko izy no ataonareo koa. Izay ny ananantsika andesy amoa. Rehefa mandesy mamoa ianao dia tonga eo aminao azy ny fahasoavana rehetra. Angatao izy, angataonareo amiko fo ataoko izany. Eo amin'ny fahafolo hoe Jehovah, mideranao ny asanao rehetra ary ny olonao masina misaotra anao. Tena marina mihitsy. Mideran'Andriamanitra ny asany rehetra. Tsisy asan'Andriamanitra izany ka hoe raha tsika zany mitory filazantsara dia tena tonga dia ataovy ao anatin'ny lohanao dia miloha hoe zatsy fony hoe izany jentilisa izany. Zatsy nivoaka tsy natao akoraina. Fa misy an'Andriamanitra miaraka amiko. Tanome voninahitra anao aho. Ninona mety fahalemetsika. Il y a 4 ans passés tonga teto la réunion. Raha assistante na provisionnement ny asako tany Madagasikara tamin'ny zone franche. Miresaka amin'ny vazaha zany. Fa rehefa tonga teto aho dia tsy haiko izay nanjoana fa matahotra amin'ny teny frantsay. Nisy ankonana kely izay nangataka ohatran'ireny mpangataka ireny. Meo 50 centimes izy. Dia 50 centimes tsy betsaka izany. Ary ny tao andohako itenen'io famille io mihitsy hoe za mety manome anao 50 centimes izay mba hananako afaka omena anao. Fa Andriamanitra mba afaka manome mihoatra anao. Fa tsy voateniko izany. Tsy voateniko izany fa natahotra hiteny frantsay. Fa ny finoana ozy izy ny tenin'Andriamanitra, finoana tsy arahan'asa dia tsy finoana izany. Niezaka tao am-piangonana nisy culton français. Tena niezaka tao an-tsaiko hoe Andriamanitra ataovy capable any amin'ny mitarika ny olona ho ao amin'ny fanjakanao. Dia nomen'Andriamanitra fahazotoana izy niasa tato anatiko hoe andany ianao mamonjy culton français. Rehefa mercredi soir sy ny après un culte malgache amin'ny français, après culte malgache mbola misy koa amin'ny français. Dia za zany mamonjy culte anankiroa rehefa lahady. Fa nanaovako an'izay hoe hiasa nanana safidy aho hoe anao sacrifice aho andeha hamonjy ny culte. Tamin'ny taloha tena tsoroko aminareo fa mandeha miangona. Avy miangona mandeha tongotra. Fa voninahitra ho an'i Jesosy mba efa manana tomobile dia
alain'ny vadiko a zany mbola tsy mitondra tomobila fa ohatrany hoe mba mivoatra zany le fiainana mivoatra le fiainana za tsy miteny hoe mahay be a fa nomen'Andriamanitra fahasahiana amin'izay a hitory filazantsara na ho an'ny olona hafa firenena amiko hafa fiteny amiko ary afaka mitory amin'ny teny frantsay izay nianarako fa io Andriamanitra io dia tena hoe midera ny asa mihitsy niderana anazy tena isaorako an'Andriamanitra izay isaorako an'Andriamanitra satria ohatrany hoe misy zavatra nanafaka le vesatra kely za dia tsy afaka mitarika n'iny olona za dia tsy afaka miteny momba an'Andriamanitra amin'iny olona iny somary navesatra tamiko ary rehefa tena manana le tena ampian'Andriamanitra amin'ny endriny maro tsy takatra ny sainao ampian'Andriamanitra ianao fa alay foana ny décision ianao le misaotra an'Andriamanitra ianao le mangetaheta ianao hoe anao an'ity zavatra ty anomezako voninahitra an'Andriamanitra izy ny reharehako zao raha mahay an'izany a izy ny reharehako izy ny nanala ny fatorana tao am-bavako nanala ny tamotrako eo amin'ny faran'ny 10 milaza ny voninahitra ny fanjakanao izy sady miresaka ny herinao halleluja tena zany mihitsy herin'Andriamanitra tena tsy takatry ny saina ny herin'Andriamanitra fa manova ny asany manova fotsiny izay tiany rehetra iraisy tsara ny décision mangataha amin'ny fanahy masina hoe inona nataoko amin'ny zavatra rehetra fa tsy mamelanao zany Andriamanitra tsy miova izy ho maly sy an'io ary mandrakizay tsy miova izy ary rehefa tena nandray anazy ianao dia ampahitany zavatra vaovao hafa indray ampahitany zavatra tsara vaovao hafa indray mety memasy ny adinao fa ny fandresenao ambadika n'iny goavana noho ny tany aloha expérience vaovao anao indray zany le izy expérience anao miaraka an'Andriamanitra raha misy situation hafa zany hitanao dia matetika tonga dia fantatrao hoe zao ty za somary fonako amin'Andriamanitra kely fa za zany nahita ny herin'ny fifadikaniny tena hitako ny herin'ny fifadikaniny fa na izany ary sitrapon'Andriamanitra ihany no tanteraka amin'ny fiainantsika dia na manao fifadikanina raha misy kaiky mety misy tsy mivany olana na fantatra le herin'ny fifadikanina misy fotoana zay mivadika ohatrany hoe mifanolana resaka foana tsy mety mifandray foana dia tamin'izay tonga dia tapa-kevitra andeha hanao fifadikanina herinandro ny vitako tamin'izay tena lundi jusqu'au vendredi ny sabotsiny iny zay ny resaka tonga dia ohatran'ireny hoe zay za no tianao lazaina dia mahagaga fa ataon'Andriamanitra malala expérience ianao eto ianao manao an'izao fa ny tiako atongavana foana hoe sitrapon'Andriamanitra ihany Andriamanitra manao izay tiany atao amin'ny fiainantsika tsy hoe rehefa manao fifadikanina ianao dia tsy maintsy mivay io olana io hatreto vavy Sylvie